Mahakasika ny parlemanta kosa tsy misy olona afaka manapa-kevitra eo anivon'ny Udr C afa-tsy ny filohany irery ihany dia andriamatoa Lahiniriko Jean hoy andriamatoa Beza Emile Razafimahatratra mpikambana eo anivon'ny filankevitra ambony tetezamita mpisolo tena ny Udr C ihany koa manoloana ny fanambarana izay nataon'andriamatoa Udr C ity farany izay nanao fanambarana mikasika ny fanoloana ny CT sy CST ary voakasika izany moa ireo avy amin'ny Udr C andeha aroarahantsika ny fanazavan'andriamatoa Beza Emile Razafimahatratra mikasika izay eo amin'ny micro any Lova Ramanantsoa sary ny Christian Rakotomandramanga kosa. Manoloana n'ireny fanambarana reny zany dia zao ny hevitra Udr C. Voalohany indrindra dia ny Udr C manana ny président dia andriamatoa Lahiniriko Jean. Izy ihany no olona solon-tenanay na any amin'ny sadeky na aiza n'aiza izy no président. Ka raha misy zavatra hoe ilana fanapa-kevitra amin'ny zavatra atao dia izy ihany no signataire-nay ka manoloana ny fanambaran'ny sasany hoe an'olon'ireo namana amin'ny tena CST dia fisandoam-pahefana zany fa ny président irery ihany no afaka manao an'izany zavatra zany fa tsy anjarany ny membre tsotra no manoso ny zavatra ohatr'izany na mangataka zavatra ohatr'izany ka manoloana ny tsao ely io dia lavinay maron-drano satria ny président dia mbola tsy nanapa-kevitra n'izany hoe anaso ny zavatra ohatr'izany ary nareo namana CST dia miteny zany zahay avy etỳ amin'ny bureau national ny Udr C hoe tsisy zany zavatra zany fa zavatra inina afafy inina ely ampivany firaisankinatsika fa ny président ny Udr C dia raha ihany andriamatoa Lahiniriko Jean ka mbola tsy nanao an'izany lettre fanalana sy fanoloana olona zany izy hatreto. Zay no hevitra voakanay mikasika an'izay fanambarana izay mampisavorovoro ny sain'olona ataon'ny sasany izay.